Nampahafantatra ny fisokafan'ny toeram-pivarotana vaovao etsy Analakely ny Fity Boutique. Mandritra izay fisokafan'izay indrindra dia maro ny fihenam-bidy izay atolotry ny Fity Boutique ho an'ireo mpanjifa. Isan'izany ireo fitaovana fampiasa ho an'ny fanenana ny vatana. Ny boutique izay sokafanay vaovao zany dia be dia be ny zavatra izay sokafanay ao anatiny. Tsy ho ela zany ny Fity Boutique dia anana kabine fitsaboana an'ilay marary zany aloha. Hatreto aloha zany efa hisokatra tsy ho ela io fa ny zavatra izay vaovao songadina eto amin'izao fotoana izao amin'izao akatokony fisokafan'ny Fity Boutique izao zany dia manao promotion goavana zany zay amin'izao fotoana izao zay efa marobe ny olona miandry izay promotion izay dia tsy iza fa ny gaine izay hoentinay amidy eto dia 400 000 francs monja ary ity machine izay amidinay ity sy le menina ity izay mampiena ny vatana iray manontolo ary izay faritra rehetra izay tianao hena zany na iny na faritra na soroka na sandry na fe dia afaka mampiena an'izay ihany koa ity sy le menina ity dia tsy iza fa izay amidinay 750 ny paka zany amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay ihany koa zany dia marobe koa nareo nefa miandry ny figo izay maniry volosola sy indrindra fa ny volo izay tsy mety maniry dia efa manao promotion koa zay izay amidinay amin'ny 150 000 francs FMG. Maro ihany koa ny resaka kapa sy ny resaka solomaso isan-karazany izay efa mahafantatra maro ny Fity Boutique manao massage dia manao promotion daholo amin'izany zavatra izany ka dia anasan'ny olona rehetra tonga hanafsitra amin'izany promotion lehibe izay ataonay ato amin'ny fisokafana magasin vaovao zany. Ankoatra ny fivarotana ireo kojakoja isan-karazany izay fampiasa amin'ny fiainana andavanandro dia anokatra tsy ho ela ihany koa ny fitoeram-pitsaboana ny Fity Boutique ka hisy arak'izany ny mpitsabo manokana amin'ny fomba sinoa izay efa nahazo alalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Miopana indrindra amin'ny fitsaboana sinoa na ny acupuncture ny fitsaboana izay ho hita ao. Marobe ny olona no tsy dia mahatakatra loatra ny amin'ny vidin'ilay machine izay fitsaboana indrindra fa ny olona izay tokony hanao séance nefa ny tsy afaka mividy satria somary lafolafo ihany izy dia hanomboka hanao séance tsy ho ela zany zay momba ny fitsaboana acupuncture sy ny massage zany izay méthode chinoise zany dia amin'izay fotoana izay ny olona tsy dia lany vola be intsony satria efa miezaka hatrany Fity Boutique manakaiky an'izay mpanjifa rehetra sy ny olona izay mitady traitement nefa tsy manana possibilité vidanana le matériel zany dia hiezaka hatrany koa ny Fity Boutique hanokatra an'izay fitoeram-pitsaboana kelikely izay zany mba ahafahan'ny olona manana possibilité mba hanao séance ao aminay. Mandritra ity volana Jolay ity arak'izany dia hisy hatrany ny fihenam-bidy amin'ireo fitaovana vaovao izay omen'ny Fity Boutique ho an'ireo mpanjifa azy. Etsy Analakely, etsy akaiky ny magasin lehibe Bonnet et Fils ao anatin'ilay tranombarotra ahitana karazana finday no misy ny boutique vaovao ny Fity Boutique.